Fiadanana leo anao izay namana tsy mahafoy anay amin'ny fanarahana ity fandarana ity. Olona sambatra ianao raha tsara fihavanana amin'Andriamanitra. Voadio ny helikao ary voasasa ny fahotanao ka tonga sakaizan'ilay Bahary ianao. Raha mbola misy vesatra sy manahirana anao androany dia ento an-tokotry Jesosy fa izy no hiady ho anao. Ento ny ziokako, Beladio Finala no hikalo anao izay hira izay amin'ity hariva ity. Ianao ry sakaiza toa sahiran-tsaina mandinikany ho avy toa tsy mba miadam-po manainy ho ampitso milanja irery ty ziokanao. Fun.
Mananafatra maika ho toriana aminao indray ny soratra masina hanampy izany fanamafana ny zoga hoentinao izany. Hiditra amin'ny fandraisana ny afatra fahadimy indray isika amin'ity anio ity miaraka amin'ny pastor Fandera Andriamparatina. Manona fiadana tompo aminao indray ry havana malala noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia tonga indray tsika hiaraka andinika ny ten'Andriamanitra amin'ity andro fahadimy izay andraisantsika afatra avy amin'Andriamanitra. Manana afatra omenanao indray Andriamanitra amin'ity andro fahadimy ity, afatra maika satria tsy fantatsika ny andro na dia milaza ten'Andriamanitra hoe ho avy Jesosy Kristy, tsy fantatsika ny andro sy ny ora ozy izy ny tenin'Andriamanitra, dia misy afatra maika izay omen'Andriamanitra anao, zay hanomana anao ho amin'izany toe-javatra izany. Ho avy ny fiafaran'ny tantaran'ity tany ity ho tanteraka amin'ny faminaniana, hifarana ny tantaran'izao tontolo izao, inona ny tokony atao? Zay le afatra maika izay omen'Andriamanitra anao amin'ny alalan'ny teniny. Koa raha nijerytsika tao amin'ny Genesisy toko voalohany, ny andininy voalohany dia voalaza fa nahary lanitra sy ny tany Andriamanitra, dia namafisy ny Apokalipsy toko 1:20 andininy voalohany sy ny andininy 15 izay milaza fa nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, hoy ny ten'Andriamanitra, ary Jesosy dia niteny hoe indro avaoziko ny zavatra rehetra. Ry havana malala, mazava ny voalaza ny ten'Andriamanitra fa Andriamanitra dia manomana fitoerana ho atsika, manomana lanitra vaovao sy tany vaovao ho atsika Andriamanitra, ary te hiaona amintsika Andriamanitra, te hiara-monina amintsika indray izy. Ary izay ny antony aviany Jesosy, araka ny teny Jesosy amin'ny Jaona 4:17, andeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho, dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Azadino zavatra niseho tanam-piandohana, rehefa vita izao tontolo izao, lay toerana izay honenan'olombelona teto amin'ity tany ity, dia tonga atao amin'izany toerana izany Andriamanitra ao amin'ny Genesisy 1:7, tonga atao Andriamanitra mba hiona amin'olombelona. Kanefa inona nataony olombelona? Voalaza ny ten'Andriamanitra Genesisy 1:7, ary efa tonga ny arivany andro dia tonga hitsangatsangana atao amin'ny saiden'Andriamanitra, ary ny olombelona dia niery ny tavan'Andriamanitra, zavatra isehony koa nefa amin'ny andro farany dia tahaka izay koa voalaza ilay Apokalipsy toko 9 ny andininy 15 fa rehefa ho avy indray Jesosy hiona amin'ny olombelona ka handray azy ho any aminy, dia isy olona izay hiery ny tavan'Andriamanitra sy ny tavan'ny zanak'ondry izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana. Inona no nampiery ny olombelona ny tavan'Andriamanitra? Inona nahatonga ny olombelona niery ny tavan'Andriamanitra? Inona ny zavatra niseho tanam-piandohana? Genesisy toko 7 ny andininy 10. Ndao vakitsika ny ten'Andriamanitra. Genesisy toko 7 ny andininy 10. Zao ny voalaza, ary i Adama mihitsy no milaza ny antony. Dia ozy izy, Genesisy toko 7 andininy 10. Dia hoy izy, hoy raha lehilahy zany, nandre anao tao amin'ny saho, nandre an'Andriamanitra tao amin'ny saho, dia natahotra aho satria mitanjaka ka dia niery. Zavatra nytenen'ny Adama voalohany, nandre anao aho izy. Ry havana malala, firifiry ny afatra izay efa nomen'Andriamanitra ty zao tontolo zao ity, tamin'ny alalan'ny mpanompony, mpaminany sy ireo olona mahasamihafa izay nitory ny tenin'Andriamanitra. Ary mino fa efa nandre ny ten'Andriamanitra ianao, efa nandre an'Andriamanitra ianao izay notoriana tamin'ny alalan'ny soratra masina. Fa izao eto i Adama dia miteny, nandre anao aho izy, nandre ny feon'Andriamanitra, nandre ny tenin'Andriamanitra, dia natahotra satria
mitanjaka ka dia ny hery. Izay zany ny antony natonga ny Adama ny hery ny tavan'Andriamanitra, satria mitanjaka izy. Raha ho avy indray Jesosy Kristy eona am'ty zao tolo zao ity, hery ny tavany ve ianao? Fanontaniana petraka. Manao ahoana ny akanjonao? Manao ahoana ny akanjonao? Zay ny afatra maika am'ty andro fahadimy ity. Andeha araka ivavaka sika. Raha inay zay ny an-danitra, ankehitriny dia manana afatra omena anay ianao. Ho avy indray anao Jesosy, andray anay ho any aminao. Fa mila manana akanjo izahay, ka tsy ho tahaka ny Adama tany Edena mitanjaka, ka satria mitanjaka izy dia ny hery an'Andriamanitra. Ho Andriamanitra o, ampahafantaranay ny tokony atao, ary ampahafantaranay hoe manao ahoana tokoa moa ny akanjonay. Raha ho avy ianao Jesosy, anao ahoana izahay? Tario izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Manao ahoana ny akanjonao? Raha ho avy indray Jesosy Kristy andrayanao any aminy, mitanjaka ve ianao am'izay fotoan'izay ka hery ny tavany, tahaka nataony Adama tany Edena, tany am-piandohana, rehefa tonga tao amin'ny sahan'Andriamanitra, rehefa nidina tao amin'ny sahan'Andriamanitra mba eo aminy, dia ny hery ny tavan'Andriamanitra izy, satria mitanjaka. Ravana malala, manao ahoana ny akanjonao? Manao ahoana ny akanjonao? Inona ny tiany ten'Andriamanitra ampahafantaranao momba an'izany? Fa nga tsika tsy miakanjo azy zao, fa nga tsika mitanjaka e. Raha mitanjaka ianao dia lazaina fahadala am'izao fotoana izao. Kanefa betsaka ny olona mitanjaka am'izao fotoana izao. Tanjaka amin'ny fomba ahoana? Andao mba avoaka itsika ten'Andriamanitra zay le hoe manao ahoana ny akanjonao ankehitriny? Mitanjaka ve ianao sa miakanjo mitafy ianao io eo anatrehan'Andriamanitra, ka tsy mihery ny tavany ianao raha eo aminy? Ao amin'ny Apokalipsy 2:20 dia milaza ny ten'Andriamanitra. Apokalipsy 2:20 dia hoy ny voalaza ny ten'Andriamanitra manao hoe sambatra izay manasa ny akanjony, ka hanana fahefana amin'ny hazonaina sy hidirana vavahady ao an-tanàna. Ireo zay manasa ny akandrony no hanana fahefana amin'ny hazonaina. Azadino fa rehefa nanota Adama sy Eva ka nitanjaka izy, dia zavatra niseho tany Edena dia nambenana ny hazonaina, nambenana ny lalana makany amin'ny hazonaina, mba tsy hanana anjara amin'ny hazonaina ny olombelona. Dia norohana niala tao amin'ny sa zay nonenany ny olombelona. Dia zay le voalaza le Apokalipsy 2:20 manao hoe sambatra izay manasa ny akanjony, fanana fahefana amin'ny hazonaina izy, ary hiditra amin'ny vavahady ao an-tanàna, hiditra ao amin'ilay toerana zay amboaran'i Jesosy ho azy, satria nanasa ny akanjo. Eto dia milaza mazava tsara ny ten'Andriamanitra, sambatra izay manasa ny akanjony, manasa ny akanjony. Fa maninona no sasana ny akanjo? Fa manahoana no ny akanjo no mila sasana? Akanjo inona moa zany e? Ny akanjo ty anaovantsika ty ve zany e? Moa ve tsy efa manao akanjo madio sasana isan-kerinandro, sy tsaiko ny tsirairay avy e? Fa inona ny tiany ten'Andriamanitra ho lazainy? Ndao tsika maka amin'ny Isaia 4:15. Isaia 4:15 zao voalaza ny ten'Andriamanitra: fa samy efa tahaka ny olo maloto izahay rehetra. Olona maloto, dia inona moa le maloto? Amin'ny fomba ahoana? Dia ozy izy tahaka ny lamba, eto amin'izay dia miditra le akanjo, tahaka ny lamba miosindra ny fahamarinanay rehetra. Tahaka nefa ny olo maloto izahay, olo maloto. Amin'ny fomba ahoana? Tahaka ny lamba miosindra ny
fahamarinanay. Zay ke zany ny akanjo anaovantsika, akanjo maloto. Ny fahamarinantsika kay ny tiany nolazaina am'le hoe akanjo fahamarinana ny tiany nolazaina am'izany. Ary ny ten'Andriamanitra dia manamafy an'izany any amin'ny Romanina dia miteny an'izany ny ten'Andriamanitra fa samy efa nanota izy rehetra, samy efa nanota izy rehetra ozy ka tsy manana voninahitra avy amin'Andriamanitra. Samy efa nanota ny olona rehetra tahaka ny lamba miosondra ny fahamarinantsika. Dia zay no mahatonga le apokalipsy manao hoe sambatra izay manasa ny akanjony, manasa ny akanjony. Voasasa ianao lay loto, le lotonao dia voasasa dia tonga madio eo anatrehan'Andriamanitra. Voasasa lay tsy fahamarinanao dia voasasa dia tonga marina eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Amin'ny fomba ahoana no hanadiovana ny akanjonao? Amin'ny alalan'ny masinina ve? Amin'ny alalan'ny vovo-tsavony maro samihafa ve? Amin'ny alalan'ny ezaka ataonao ve? Efa novakitsika ny voalaza ten'Andriamanitra laina amin'ny Ezekela hoe na dia maka sira azo azy ianao, Jeremia azafady, Jeremia 2:2-2 na dia maka sira azo azy ianao, na dia maka lavenina betsaka azy hanadiovana anao, ny helikao dia mbola voasoratra eo anatrehako ihany o Jehova. Jeremia 2:2-2 milaza an'izany. Move manana fomba isika hanadiovana tsika, hanadiovana ny akanjotsika ka ho tanteraka le hoe sambatra zay manasa ny akanjony. Ndao amaky ny ten'Andriamanitra sika, mahafinaritra ny Baiboly. Ao amin'ny Apokalipsy 7 ny 9 sy ny 17 sy ny 14. Ndao vakitsika ny ten'Andriamanitra. Apokalipsy 7 ny 9 ny 9 azafady, 9 avy eo ny 17 sy ny 14. Zao voalaza ny teny. Rehefa afaka zany dia hitako fa indreo nisy olona betsaka tsy tambisaina avy tamin'ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena sy ny olona ary ny samihafa fiteny nitsangana teo alohan'ny seza fiandrianana sy teo anatrehany zanak'ondry, teo anatrehany Jesosy zany. Ny akanjo fotsy lava madio, akanjo fotsy lava madio sady ny tana sapandrofi teny an-tanany. Reo ny olona voavonjy, reo ny olona hiara mitoetra amin'ny Jesosy mandritra mandrakizay, reo ny olona hiaraka aminy araka le teny hoe andrainareo any amiko ka izay toerako no hitoeranareo koa. Manao ahoana izy ireo? Manao akanjo fotsy lava. Ny akanjo fotsy lava. Fangatsy tsy olona maloto anga izy ireo araka ny teny any amin'ny Isaia 4:20 teo 15. Fa tahaka ny olo maloto izahay, tahaka ny lamba misondra ny fahamarinanay. Fangatsy tsy olona naloto izy ireo. Fa ahoana, inona zavatra niseho? Ndao toizatsika ny vaky teny. Apokalipsy 7:13-17. Zao voalaza ny ten'Andriamanitra. Ary ny anankiray tamin'ny olona namalika nanao tamiko hoe, iza moa ireo miakanjo fotsy lava? Izy ireo. Ary avy taiza izy? 17. Fa hoy izao taminy, tompoko, ianao ny mahalala. Dia hoy izy tamiko, ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe, ary ny akanjony, eto amin'izay dia no tsara ny voalazan'ny ten'Andriamanitra, ary ny akanjony no sasany sy no fitsiny tamin'ny rany zanak'ondry. Soran'Andriamanitra. Ny akanjony dia no sasany sy no fitsiny tamin'ny rany zanak'ondry. Amin'ny fomba moana ny anadiovana anao? Amin'ny lalan'ny rany zanak'ondry, rany Jesosy Kristy. Ten'Andriamanitra milaza zany any amin'ny Jaona 1:20. Indro zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisitra ny fahotany zao tontolo zao. Zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisitra ny fahotany zao tontolo zao, Jesosy Kristy. Ary ny anarany nataonao Jesosy fa izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana. Ny akanjony no sasany
sy nofotsiny tam'rano zanak'ondry. Iza nanasa anazy? Izy ve nanasa? Fa nga izy afaka manadio ny tenany? Tsia! Jaona voalohany to voalohany andininy fa sivy. Jaona voalohany to voalohany andiny fa sivy. Ahoana voalazany ten'Andriamanitra? Mazava be. Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia matoky sy manina izy Jesosy ka mamela ny helokontsika sy manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Jesosy no manadio, Jesosy no manasa anao ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Jesosy no manadio ny fahotanao. Ny ataonao raha miaiky ny fahotanao ianao, raha miaiky ny fahotanao ianao. Zay le hoe fibebahany. Efa afatra nomen'Andriamanitra antsika zany, fibebahana, mibeba ka miverena hamonona ny fahotanao. Raha miaiky ny fahotanao ianao, de matoky izy ary marina izy ka mamela ny helokao izy ary manadio anao izy ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Inona no diovin' Jesosy eo aminao? Fahotana, valon-tsotra. Fa ny ten'Andriamanitra de milaza sy manazava misy kokoa mahakasika an'izany. Inona moa le fitafiana? Inona moa le akanjo zay mila sasana, mila diovina? Ary io le maloto zay iainantsika, de mila sasana izy io amin'ny rano zanak'ondry. Inona ka le akanjo? Efesiana 2:7-8. Ahoana voalazany ten'Andriamanitra? Efesiana 2:4-4. Zao vaky ny teny. Ary mba hotafinareo de no tsara ny toetra vaovao izay noforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Ary mba hotafinareo, nino zisy? Toetra vaovao. Ay kely toetra lay fitafiana, milaza toetra ka le fitafiana. De rehefa miresaka lamba any amin'ny Apokalipsia, sambatra zay manasa ny akanjony, toetra no lazaina, toetra. De zay ny mahatonga ten'Andriamanitra milaza any amin'le Koritana 2:7-8 efa nivakitsika manao hoe, ary isika kosa amin'ny tavatsy misarona dia mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra, ka hovana hanana izany endrika izany. Toetra. Dia ny toetranao, mila hovana ny toetranao mba hitovy amin'ny toetran' Jesosy Kristy. Zay le lazainy ten'Andriamanitra amin'ny Romana 7:7-10 manao hoe, koa hitafio Jesosy Kristy. Hitafio Jesosy Kristy. Tsy akanjo io tompoko, tsy akanjo anaovana io ety ivelany, tahaka ny fanaotsika. Ka hitany olona hoe za madio de manao akanjo fotsy ianao, mba ho hitany olona hoe olona madio ianao. Tsia! Toetra io, toetra. Lay fitafiana, lay akanjo dia toetra an Jesosy Kristy. Zay tsy maintsy tafinao zany toetra izany, tsy maintsy anananao zany akanjo izany raha tianao ny hiditra ao amin'le tanàna. Ary raha tianao ny tsy hery ny tavan' Jesosy rehefa ho avy izy, mila manana n'io akanjo ianao. De tsy na fa toetra an Jesosy Kristy le akanjo, toetra. Hitafio Jesosy Kristy. Hitafio Jesosy Kristy. Zay le lohatenitsika amin'ty andro fahadimy ty manao hoe, manao ahoana ny akanjonao. Manao ahoana ny akanjonao. Tsy haiko hoe akanjo inona ny anaovanao. Tsy haiko hoe be da be. Fa ny Baiboly dia manome akanjo fitafiana ho anao. Lay fitafiana tonga lafatra, lay fitafiana
madio dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Hitafio Jesosy Kristy. Mety eza ianao hanatona hiaiky ny fahotanao eo am' Jesosy. Ianao lay maloto, le mitafy akanjo maloto tahaka ny lamba miosindra, ny fahamarinanao, tsy marina ianao mpanota isika, maloto isika. Mila diovina ianao, mila sasana ny akanjonao amin'ny alalan'ny rano zanak'ondry, rano Jesosy Kristy zay nalatsa teo amin'azy fijaliana, ampianadio anao ny rano Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana. Amaky ten'Andriamanitsika Korintana 2:9, ny 9:7 sy ny 10 ary ny 11. Ahoana voalaza ny ten'Andriamanitra? Korintana 2:9, ny 9:7 sy ny 10 ary ny 11. Zao voalaza: moa tsy fantatrareo fa ny olona tsy marina, zay voalohany mahafinaritra, ny olona tsy marina tsy mba andova ny fanjakan'Andriamanitra. Ny olona maloto, zay le izy tahaka ny lamba miosindra ny fahamarinanay, tsy misy marina na de ray aza. De ozy izy ny Baiboly, aoka moa tsy fantatrareo fa ny olona tsy marina tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Ny olona maloto, manao akanjo maloto, tsy hiditra na fanjakan'Andriamanitra. De ahoana izy izy? Aza mety ho fitaina ianareo. De mitanisa am'izay izy, toetra tompoko io tanisany io, toetra le tanisany. De ozy izy, aza mety ho fitaina anareo fa ny mpijangajanga, ny mpanompisampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny pierina sy ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao akeriny dia tsy mba andova ny fanjakan'Andriamanitra. Toetra ny io lazain'io fa tsy hoe olona, tsy hoe milaza izy hoe ny mpijangajanga, tsy olona le lazainy ao fa toetra io, toetra io. De hieritreritra ianao hoe zareo le mpijojory ery zany reny zany dia tsy andova. Tsia, toetra, lay toetra anao, le toetra zay mijangajanga, lay toetra zay mampirafy amin'Andriamanitra, sady fijangajangana ara-nofo no fijangajangana ara-panahy, toetra no lazainy. De mitanisa santionan'izy ny am'zany, tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra azy izy. 1:10 ary raha jerena isika de tafiditra ao anatin'io avokoa. Mba manahoana moa ny toetrantsika io? Maloto anetsika, manao akanjo maloto anetsika io ratsy anetsika io ratsy ane ny toetrantsika io raha izany zavatra miseho, tsy mendrika ny andova ny fanjakan'Andriamanitra isika. Tsy misy amitsika mendrika sy ny tafiditra any am'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Fa soa ihany fa nisy am'ty 1:12 ty. Ahoana izy ny 1:12? Ary efa mba toy izany ihany, efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo. Efa mba toy izany ihany. Za nkio mety ao anatin'izany, ianao nkio mety ao anatin'izany. Efa mba toy izany ihany anesika. Efa nanana an'ireo toetrareo anesika. Efa mba toy izany ihany ozy izy. Saingy isorana ny tompo, saingy. Ahoana ozy izy? Efa voasasa ianareo. Amen. Efa voasasa ianareo. Efa mba toy izany ihany anareo, saingy. Faharoa, efa no amasinina ianareo. Efa mba toy izany ihany anareo, saingy. Fahatelo, efa no amarinina ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamantsika. Efa mba toy izany ihany isika, saingy. Efa voasasa, efa no amarinina, efa no amasinina tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, tamin'ny alalan'ny rano zanak'ondry. Ny akanjony no fisasany sy no fitsiny tamin'ny rano zanak'ondry. Ravana malala, ho avy indray Jesosy, ho avy indray Jesosy. Ifarana ny tantaran'ity tany ity, fantaniana zay apetrako aminao, manao ahoana ny akanjonao.
mbola manao akanjo maloto foana ve ianao hatramin'izao e? Mbola mifikitra amin'ilay akanjo maloto foana ve ianao hatramin'izao e? Jesosy efa maty aminazy fijaliana, Jesosy efa nandatsaka ny rano to aminazy fijaliana, zay afaka manasa anao, afaka manadio anao. Mbola mifikitra amin'ilay akanjo maloto foana ve ianao e? Mbola tsy fonao foana ve ilay akanjo malotonao e? Manatona Jesosy mba ho sasana ny akanjonao, mba ho fotsiana ianao araka ny tenin'Andriamanitra. Zay le antso nataon'i Jesosy ao amin'ny Isaia 1:20, antso nalefan'i Jesosy taminao, manao hoe avy ary fandahatra isika, avy. Fa na dia tahaka ny jaka aza ny fahotanareo, na dia maloto azy ianao, dia ho fotsy, ho fotsiko, ho sasako, ho tahaka ny oram-panala. Ho avy Jesosy Kristy. Ina ny afatra zay omeny tompo anao? Apokalipsy 2:12-15. Apokalipsy 2:12-15. Zao ny voalazany ten'Andriamanitra. Indro avy to mpangalatra aho. Zay le teneko aminao hoe tsy fantatrao ny andro sy ny ora. Te iza efa notoriana taminao ny ten'Andriamanitra hoe ho avy Jesosy. Fantatrao fa ho avy tokoa Jesosy. Efa nampahafantarina anao fa hifarana ny tantara ty tanty, ho tanteraka ny teny Jesosy Kristy, ny farany zao tolo zao, sy ny sisa, ho avy tokoa izany. Eto de miteny ny ten'Andriamanitra, ho avy toy ny mpangalatra, ho avy toy ny mpangalatra. Amin'ny fotoana tsy apozinao ny zavatra iseho. Inona ny tokony atao? Inona ny afatra maika zay omeny tompo anao? Raha ho avy toy ny mpangalatra ny tompo, dia ahoana izy? Toy izany, indro avy toy ny mpangalatra aho. Sambatra, iza ny sambatra? Sambatra izay miambina ka miaro. Ninona izy? Ny fitafiny. Sambatra izay miambina ka miaro ny fitafiny. Le akanjo. Dia aza diny fa inona ny dikan'izay? Toetra ny dikan'izay. Sambatra izay miambina ka miaro ny fitafiny, ka ho hita fandrao mandeha mitanjaka izy, ka ho hita ny famenarany. Sambatra izay miambina ka miaro ny fitafiny. Hitafio Jesosy Kristy. Hitafio Jesosy Kristy. Rehefa iseho izy, ny faniriko, manana fitafiny ianao fa tsy mitanjaka ianao. Manana le fitafiny ianao fa tsy mitanjaka ianao. Ary ny faniriko ihany koa, rehefa iseho Jesosy Kristy, dia ho voasasa ny akanjonao. Akanjo madio no anaovanao. Akanjo madio no hita eny aminao. Dia tsina fa toetran' Jesosy Kristy. Toetran' Jesosy Kristy. Ka afaka ny ho any aminy ianao, ka hiara amin'ny toetrany mandrakizay. Andeha hivavaka isika. Raha inay zay ny an-danitra, misaotra nohony amin'ny teninao. Ankehitriny ny fanadiovana anay. Manadio anay ianao Jesosy ankehitriny. Ary tianao ho voadio izahay, ho voasasa ny akanjonay, ka hanana lay fitafiana madio, akanjo fotsy, de tsina fa ianao lay akanjo fotsy, lay tsisy pentina, lay marina, lay tsy nanota, ianao Jesosy Kristy. Ary ny toetranao mihitsy no atafinao aminay tsirairay avy. Ny toetranao mihitsy no tianao hanaovanay tsirairay avy, ary ho hita eny aminay tsirairay avy. Io ny tsirairay avy, mba hanaiky ny ho sasanao, hanaiky ny ho diovinao, satria anao dia efa nandatsaka ny ranao mba ho famelana ny elokay sy mba ho fanadiovana anay. Ka sambatra izay manasa ny akanjony, sambatra izay voasasa ny akanjony, fa manana fahefana amin'ny hazonainy izy, ary hiditra amin'ny vavahady ao amin'ilay tanàna masina izy. Amin'ny anaran'i Jesosy,
amen.